fa nanatanteraka fampiratiana dia sy amin'ny alliance française ireo mpanao asa tanana na ny pétakofé broderie ihany koa no ahafantaran'ny maro azy avy any amin'ny faritra Atsimondrano Indy anisany azo fampiofanana avy amin'ny tetikasa prospéré moa izy ireo. Manodidina ny 5 ireo nahazo tombontsoa tamin'ny distrikta Atsimondrano tamin'ny fampiofanana momba ny asa tanana mahakasika ny fanaovana pétakofé tamin'ny alalan'ny tetikasa prospéré. Araka ny resaka natao tamin'ny mpanolontsaina ny orinasa Atsimondrano dia sika tao amin'ny commune Fiambonana iny Atsimondrano avokoa ireo mpanao asa tanana azo tombontsoa tamin'ny fiofanana ka anisan'ny tanjona amin'izany ny ampandrosony sy ampiariny indrindra ny vola miditra ao amin'ireo amin'ny tontolo ambanivohitra. Rehetra zany anisan'ny fanarana tato anatin'ny alliance hoe isy mpianatra ho aveto dia rehetra zany efa matianina amin'ny resaka broderie izay nazotoana tamin'ny prospéré dia anisan'le fampiratiana nataonay tety izay dia le hoe mampianatra ny nataon'ny alliance hoe alliance française hoe mampianatra n'ireo mpianatra izay ampianariny manao initiation amin'ireo mpianatra nataon'ny alliance française ireo zany izy dia ireo zany anisan'le mpanao broderie izay matianina ao anatin'ny prospéré Atsimondrano azo tombontsoa amin'ny prospéré Atsimondrano dia eo zareo tsy voatery Richelieu ihany no ataony zareo fa manao point isan-karazany dia zareo ngamba nefa manatra hoe hatrany amin'ny peinture l'aiguille ataony zareo zany hatrany amin'ny inava le hoe karazana point ngamba zareo nefa titekoa zay ny profo ahitantsika anazy zany dia atsy amin'ny exposition atsy amin'ny trano fanaovana exposition. Ny fampiratiana izay tanterahana etsy amin'ny AFT dia mbola tsy hifarina raha tsy ny 25 ny volana janoary izao. Nambaran'izy ireo fa noho ny fiofanana azon'izy ireo dia manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ireo vokatra. Saika ireo vahiny anefa hatreto ny betsaka manjifa izany raha ho an'ny asa tanana satria dia anisan'ny mampiavaka ireo asa tanana ny famoronana tsy mionona fotsiny amin'ireo vokatra efa mahazatra fa mirona amin'ny resaka famoronana mihitsy. Tsy mionona amin'ny famokarana fotsiny ireo fa anisan'ny miroso amin'ny fijerena ireo karazana lalam-barotra na ny tsena anatiny izany na ny tsena ivelany. Eo ihany koa ny fampiratiana maro samihafa izay saika andresany anjara avokoa.